Ho ampitomboana ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ianao, misaotra anao hatrany izay fa nomenao an'izao andro vaovao izay tsy mbola nidiavinay akory izao. Misaotra indrindra fa harena lehibe ho anay izany Tompo. Mankasitraka anao izahay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Mitohy hatrany ry havana ny fandiniantsika n'ity lohahevitra ity dia tsy inona akory fa ny amin'ny hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Tantara anankiray misy atao amin'ny filazantsara no ndeha vakiana amintsika dia ny Matio 5:15 ka hatramin'ny 17. Matio 5:15 ka hatramin'ny 17 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary no tonga tao Kapernaoma Jesoa dia nisy kapiteny anankiray naka ao aminy ka nitaraina taminy, nanao hoe: "Tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, marary ny paralesisa ka mijaly loatra." Dia hoy Jesoa taminy: "Ho avy aho ahasitrana anazy." Amen. Ry havana, zava-dehibe amintsika indray ny miara-mandre an'izany, indrindra ilay tenin'ny Tompo amin'ny 17 hoe: "Ho avy aho ahasitrana azy." Tena izany ilay hoe tenin'Andriamanitra, tenin'i Jesoa mamonjy ry havana. Reto ngamba no tsara ho jerentsika mba azahoantsika izany hoe manakatra hoe fa maninona Jesoa ny tonga dia namaly eo ny eo, tsy nangataka-andro, tsy nanao aiza ilay olona, tsy fa tonga dia hoe ho avy aho ahasitrana azy. Ngamba ny tsara ho hitantsika tsara ny atao hoe namaranana azy ity dia ny 19 izay ahitana ny tenin'i Jesoa koa, ary indrindra ny amin'ilay kapiteny Rômanina hoy izy: "Mandeha any, tongava aminao araka ny nonao dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy." Inona ny zavatra misy? Zavatra misy dia ho zaraina amintsika vetivety izany. Voalohany aloha dia fantatry ny Tompo izay manatona azy. Fantatry ny Tompo ny fontsika, fantatry ny Tompo ny fanahintsika, fantatry ny Tompo ny mombantsika. Izay izany ny voalohany, dia tsisy dinika fa tonga izy dia mamaly, ary mamaly vavaka izany, mamaly ny etaetantsika. Faharoa, fantatry ny Tompo ny halehibehan'ny ilay finoana io izany, ilay finoana ao anatintsika io, satria hita eo antenatenany eo amin'izay rehefa namaly izany ny Tompo eo avy dia ohatran'ny hoe nisakana indray ilay kapiteny Rômanina hoe aza mandeha makany aminay fa za koa anie mba olona mana lehibe dia izao ny lehibe izany rehefa mibaiko dia manaraka ny rehetra. Dia izay rahavitiny nidinika ny fanaovana eto ity, dia teo izany nahatsapahan'i Jesoa fa rehefa izy fotsiny tokoa no miteny dia misy fiantraikany izany, ary dia mitondra fanasitrahana ka tsy mila mandeha makany an-tranony akory fa teny fotsiny dia Jesoa dia mahasitrana. Ry havako, izao ny zavatra misy ho antsika izany raha toa tsika manatona ny Tompo ka hoe ao am-pontsika eo izany hitan'ny Tompo fa mety maloto, manatona ny Tompo tsika fa mety mbola kely finoana, manatona ny Tompo isika fa be ahihana, manatona ny Tompo isika fa tereniny zava-misy, ohatra hoe maika ho sitrana fotsiny eto, dia izay izany mahatonga an'ilay hoe mety mbola tsy amin'iny fotoana iny na amin'ny fotoana manaraka vao mety ahasitrana ny Tompo. Fa eto tena fantany ny ao am-pontsika tsirairay avy, dia ataovy izay mba ho tahaka an'ity kapiteny ity, kapiteny Rômanina. Ny ahy izao na lasa saina ry havako dia zavatra roa. Voalohany aloha izany dia jentilisa ilay kapiteny Rômanina, faharoa mpanompony io na ankizilahiny io, fahatelo Jesoa tsy mila nanontany akory hoe inona ny aretiny na aiza izy io na nahoana tsy nentina teto amiko akory fa mandana laivo sy ny sisa rehetrarehetra, fa dia tonga dia namaly ny Tompo ho avy aho ahasitrana azy. Dia ingany ry havantsika koa hanana finoana, hanana fahatokiana, madio fo tanteraka, fo saina mampanahy manatona ny Tompo
fa zany rehetrarehetra zany ny fepetra zay mba hitenenan'i Jesosy amintsika koa hoe ho avy aho hamonjy azy aho. De ho aminao zany ry havako amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mivavaka ary sika. Tompo, ianao ary le mahita ny vo sy ny fo, le mahita ny miafina amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mifona anay Tompo, ny fahitanao anay raha tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mifony izahay, ary zany no mety mbola tsy azahoanay valim-bavaka, zany no mety mbola tsy azahoanay fanasitranana, zany no mahatonga anay mbola mety tavela ao anatin'ny fahasairanana sy ny zavatsarotra samihafa. Mamindraha fo aminay, diovy amin'ny rahan'i Jesosy ary ny fo sy ny saina mampanahy ny eritreritray, ary ampitomboy ny finoanay sy ny fahatokinay anao, mba ho tanteraka aminay koa ny teninao hoe ho avy aho hahasitrana azy aho. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.